Nananteraka valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety kosa androany. Ny filoha lefitry ny delegasionina manokan'ny tanana Antananarivo izay nitanterana indrindra moa ireo olona mianjady misy eo anivon'ny kaominina Antananarivo renivohitra. Ary tao anatin'izay indrindra raha dia niantso ireo mponina Antananarivo izay efa mahery ny iray tapitrisa izy mba hifanome tanana amin'ny kaominina Antananarivo renivohitra amin'ny fitsirivana ireo foto-drafitrasa samihafa. Nandritra ny valan-dresaka izay niarahana tamin'ny filoha lefitry ny delegasionina manokan'ny tanana Antananarivo renivohitra no nilazany fa mila fiaraha-miasa amin'ny mponina ny fitantanana ny tanana Antananarivo renivohitra fa tsy ny kaomina ihany ny tompona andraikitra amin'izany. Mponina iray tapitrisa sy 10 hetsy no monina sy misoratra anarana manerana ny fokontany 2.7 manerana ny Antananarivo amin'izao. Iray tapitrisa kosa ireo olona mivezivezy miditra sy mivoaka eny renivohitra. Ny foto-drafitrasa nefa dia natao ho an'ny mponina misy iray tapitrisa sy 10 hetsy ireo. Jerena koa zany ary nareo anatin'ny budget naliny conseil municipal teo any dia efa dinihana izay tsy mponina ihany io no sarotiny rehefa ampiakarina ny avy tsika ihany sarotiny na rehefa alaina ny roa ny vola nefa ny taux de pression fiscale kely fananovana ny lalana hoe maninona lalana mihitsy atao resiko ohatran'ny 40% PIB izay na raha ohatran'ny fond d'entretien routier raha ny texte nisy tokony apetraka zany a raha hoe tokony misy ny lozika ny hoe économique dia tokony verina amin'ny tanàna les redevances d'entretien routier mahasahoana manamboatra lalana. Nazavain'ny filoha lefitry ny delegasionina manokan'ny tanana Antananarivo moa fa isan'ny sakana lehibe ho an'ny kaomina ny tsy fahampiany enti-manana ho amin'ny fanatsarana ny tontolo manodidina. Na izany aza nefa dia misy ny ezaka izay efa ataon'ny kaomina. Iray alina isan'olona isan'andro ny vola ampiasain'ny kaomina entina handaminana ny renivohitra ary mbola kely dia kely izany raha ny fanazavana hatrany. Eo indrindra no hanentanana ny kaomina ny rehetra mba hanome tolo-tanana ny mpitantana ny tanàna hamerenana ny asin'izany tanàna izany.